mona ao aminareo hatrany ny fahasoavana ary havako avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hivavaka isika amin'ny maraina tahaka izao, izay andro vaovao menao anay io Tompo, dia ity ary ny tenanay, ny fonay indrindra indrindra, anjakao ry Jesosy. Amin'ny anaranao no naovana izany vavaka izany. Amen. Ry havako dia miarahaba anareo tsirairay avy ary amin'ny anaran'i Jesosy fa dia nomeny Tompo herinandro vaovao indray isika. Dia misaotra azy ny amin'ny nahafahantsika rehetra amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia ny omaly izany, izay nafahana nandeha nivavaka nanompo ny Tompo tany am-piangonana. Inoana koa fa azy rehetra azo tamin'izany ry havana dia vatsy ho an'ny fiainantsika hoentina mamakivaky ny herinandro sy ny androm-piainana rehetra. Anio dia mbola manohitra amintsika ny fandinihana, ny fizarana ary ny mba fampiretreretana ny amin'izay mahakasika ny lohahevitra hoe mampahafantatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina. Mandeha ary ry havana ny Romanina toko 1:20 indray no vakiana amintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fomba ny tsita dia ny herin'ny mandrakizay sy ny Mahandriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manan-kalahatra ireo. Amen. Arak'izany indray ry havana dia hitantsika eto fa ny zavaboary izay noharian'Andriamanitra mipirofo ny Mahandriamanitra azy. Andriamanitra efa nisy hatrany amin'ny fiandohana ary mbola misy amin'izao androntsika izao ary mbola misy koa mandrakizay. Noho izany dia tsy mila hoe pirofo, tsy mila hoe mbola mitady an'izana iza hampafantatra amintsika amin'ny hita eto ny amin'ny hoe herin'Andriamanitra sy ilay Mahandriamanitra azy mihitsy. Fa izao zavaboary hitantsika izao, na ny hita maso na ny tsy hita maso, satria aza dinihana fa any ambany ranomasina any, tsy hita amin'ny masontsika izao raha tsy misy ny fitaovana, dia ny any amin'ny habakabaka sy ny any amin'ny lanitra any tsy hita amin'ny masontsika koa raha tsy misy ny fitaovana izahana an'ireny. Rehetra ireny dia mampiseho daholo manasongadina an'ity Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy izay hivavahantsika ity fa izy tokoa no Andriamanitra. Eto dia ambara mihitsy fa raha mandinika ny sarobidin'ny zavaboary ireo isika, ireo nataon'Andriamanitra rehetra ireo, dia tokony efa hitondra ho amin'ny finoana sy ny fahatokiana azy izany. Kanefa moa dia hatramin'izao dia mbola misy ihany ny tsy mino, mbola misy ihany no tsy manantena an'izany Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy tompontsika izany. Ary izay no mahatonga an'ireto hoe raha mandinika ny zavaboarin'Andriamanitra izany dia tokony tsy manan-kalahatra intsony, fa efa ireo no milaza ny momba an'ity Andriamanitra izay hivavahantsika ity. Ry havana, ho antsika mpino ary dia ny fahitantsika an'izao zavaboary izay atao hoe sonian'Andriamanitra raha izay indray izany no safotra izany mba nisafidy an'izany hoe ireo izany nanaovan'Andriamanitra sonia hoe izy no namorona, izy no nahary ary izy koa arak'izany no mitana an'ireo mamelona an'ireo ka mbola miara-miasa daholo izany rehetra izany ahasoantsika ankehitriny. Dia ingany ary ry havana, izany rehetra izany hitondra antsika hatrany amin'ny fankalazana sy ny fanomezam-boninahitra ny Tompo, ary indrindra hitondra antsika amin'ny fahatokiana azy ka tsy ho tafalatsaka mihitsy any amin'izay endriky ny fanompoan-tsampy samihafa, fa dia ino sy hatoky hanantena mandrakariva an'Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy tompontsika isika amin'izao fiainana izao. Dia mirary soa anao amin'ity herinandro vaovao ity izay fikasana tsara, ka sainy ataony dia ny fanahy masina hitari-dalinanao mba ho tanteraka sy lavorary izany. Raha misy ny tsy salama dia mba hositran'ny Tompo, raha misy koa ny malahelo satria namono ity na nahavana malala dia ingany mba ny fanahy masina ihany koa no hampahery sy hampionona azy ireny. Dia ho aminareo hatrany arak'izany ry havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.